saina inona moa izy ny hitondrana firenena raha ny zavatra hita nandritra n'izay nanomboka 2009 hatramin'ny 2025 nisy tanany ingay rajoely foana ny fitondrana ty firenena ty nandroso ve Madagasikara miemitra ary ny fifamividy malagasy rehetra tena mihena ary fadiranovana Madagasikara zavatra tiako tenena hoe hoentina misaina le izy raha mba nitafavoaka Madagasikara dia zay fa zavatra azoko ambara tamin'iny COI iny ny saina teo akaiky ny filoham-pirenena no mivadika zay mampagaga saina inona le izy ka miteny ahy ny filoham-pirenena hoe tsy amin'ny hozatra zavatra azo lazaina aloha za sy teny Ranjira Solonay koa sady sarim-bafy ny tsy pelaka fa za sy teny Ranjira Solonay koa zay fa fahitana izay dia fiera amin'izay mihitsy zay fa ny fitondrana firenena tompoko dia ny vokatra no jerenao